atolotry ny Viva Radio anao mandritra ity herinandro ity. Emeraude tantara nosoratany Natiora PFT. Kilalao tantara faly Christophe Rabearmanana, Petra Obelina miaraka tamin'ny Miravo Sofaniry. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Vaksarano Arvony. Emeraude tantara no toto sainy maningotra. Anio no andro faro. dia tsy nisy décision mba azonao niraisina kosa ve zany fa dia gana male mijery démonstration tany fotsiny no inspecteur Tsy efa niteneniko taminao ve efa nitazomy zareo any telefonina e. Sady tsy fomba fiasa koa zany tatahitrandro efa manao mission sary-patoatrano reny. Tsy misy ohatran'ny mandinika tsara ihany mialohana andraisana fanapahan-kevitra. dia andro efa ho faty ambavahoana zany vao hitsangana ka nosa loatra anao inspecteur. Efa naposiko fa tsy maintsy afaranana fiapakaram-peohatran'izao ty resakitsika ty. Zay nisany antony rasako taminao teo hoe aleo aloha andeha fa tsy hijanona ela loatra ato. Ka manao tandrefaka sy diso miramima loatra ianao e. Zany firy marina. Okey ary. Fa hitsanganao aiza sady? Hainao tsara fa mbola tena anaty trouble be ny lohako amin'izao fotoana izao komisera. Mety aiza anao hipetraka amin'ny toerako e. Mipetra aloha ianao e. Miala tsy indrindra fa lasa sofily be aho teo. Jus glacé moa izy. Mba andrarao kely ray vera azafady. Azafady komisera. Mipetra aloha ianao. Ono nandeha inona zany ry zareo nakany voemary zany? Nandeha fiara e. Firy izy? Fiara inona le nandehanany? Ny lokony, ny orany aingana, sy ny sisa sy ny sisa? Fiara tsy mataho-dalana roa no entiny tany. Blindé ny ray am'ireo. Tao zany le Emeraude no natao? Raha nitsikarotra aloha tsy tena hitan'ny zareo mibata zavatra anakao ahy. Justa hoe fitafiana, sakosy, dia basy ny balany angamba no entiny tao anatin'ny sakosiny. Tsy azo inona nefa hoe ho avelany ho baranahana ao an-tranony ao reny vato sarobidy be dehibe reny Zay any ao any anton'le teniko taminao teo e. Mbola tsy mahazo mitompo teny fatratra zany tsika lohatreto. Ka aminao zany dia olo marina sy tsy azo kianiny ireo olona ireo nefa dia nakakeriny ianao sy nifanandrina taminao tamin'iny andro iny. Za kosa aloha tsy niteny an'izany e. Azo fatarina amin'ny fihetsiny kosa aloha fa tambazotra tena gangy zarozaray e. Ka veriko kely le fanontaniako tety ambony e. Mihaino anao e. Ny orany aingany, ny lokon'ny fiara, na ny laharany koa aza ny tena tsara raha hitanao. Ka nitakoma zareo papier colon iny nomero an'ny fiara e. Maintso tsy dia mifanalavitra amin'ny fiara ny-tafika aloha le lokony. Tamin'ny 10 ora teo eo angamba ry zareo no nanainga. Dia avy eo izy moa nametraka dia niazo amin'ny malaza-pitatafika iny. Mazava zany fa avy any andrefa na ry zalany ndeha hianavaratra. Voaray ireo. Fa ny tena mahaliana koa dia efa amin'ny 20 ora latsaka aloha zao. Ampy angamba sy efa aloha zany andeha raha sitraka ao. Ndao ianao aterina aloha e. Raha afaka pitso manao ny resaka. Repo anao raha pitso hafa tsy mamorona zavatra andrera mba hatanany ray voaray zay komisera Steve. Ndao ara andeha. Salama tsara ve ty mamao? Aikosa. Tsy mbola mahazo manao zavatra akoatra ny fanaraha-maso azy aloha mandra-pahasavantsara azy raha sendra misy tranga hafahafa amin'izao dia atsoy avy hatrany mba andefasana ambulance sy ny ohatrohatra zany. Eno hafa sendra hoy ato eo e. Avelao izy atory tsara aloha ary. Mbola isy lanonana ho vonjeko zao fa any amin'ny 12 alina no any vao tafody. Fa tsy maintsy mody afa teneny mamao
Tsy sanaka. Ny kibo asiana indray arahany tsy isy aty Zay e. Viva 98.8. Nisy ny raharaha fahaverezana afa-tsarobidy nisonona tamin'ny toerana ireo tompon'andraikitra maromaro dia anao indray no premier responsable. Inona no azonao ambara mahakasika izay? Iasa ary anao ny haiko tsy ho zavatra mirenina ny arena iombonana iverina amin'ny toerana tokony isy azy. Tsy hamela amin'izao andro izay voaroro koa fa anaiky ny fanady adiana azy ireo ary hamongotra mihitsy azy. Azafady, sekretera tao ihany anefa ianao no nitendrena ho lohan'izao. Tsy nisy tandrevaka avy taminareo ve fahaverezan'ilay Emeraude? Miova ny fomba fitantanana izao ka aleo ny asako ny tsaranareo ahy e. Izay angamba ny azoko lazaina aminareo mpanao gazety. Iroso ao anaty efitrano anaovana ny lanonana amin'izay manko asy ireo olona manan-kaja nasainy sy hanatrika an'ity fotoana ity. Mbola isy fotoana hiatsokanareo ka hanazavako bebe kosa maliko izay fanontaniana manitsikitsika anareo. Arabaina Madame Rolina. Manambitana ianao ty ka. Ay ve ianao ty alohako ty e. Tsy maninona fa aleo zany amin'ny ray latabatra etsika. Manetry tena be Ho antanindrazana. Madame Rolina, fa toa misento be. Mba fandriko erirana natrika an'izao lalonana izao Elianina reninao. Saingy noho ny tsy fahasalamana moa dia tsy afahananoatra. Fantatro tsara ny finamanana misy teo aminareo somamatra amin'izay ka. Tsy misy mpinamana toanareo mihitsy raha mbola eto dago. Marina izany. Efa taona maro tokoa ary tsy mifankafohy toy ireny mpirahavavy ireny izay. Ary inspekteur anga tsy nanatrika an'ity fanasana ity. Raha tsy diso atao anaty lista toy izy Tsy zava-dehibe mihoatra noho ny fanenjehana an'izay namoaka sy nakalay Emeraude hono raha izay lanonana androany. Mahery fo be ny iny Mitovy izany saiko. Marina ny azy. Misy fanady adiana tsy maintsy niverena an'izay ny feno arivo eny amin'izao orzao. Vao niantso ateo mihitsy le dala. Mbola isy fivoriana iarahantsika moa zany hanomezana ny toromarika rehetra e. Efa reto mandroso sakafo reto ny tompon'andraikitra dia aleo aloha ifatohana ny lanonana. Sa hono? Dia hiara-andihy koa rehefa avy eo rehefa miakatra ny mafanafana. Izany ary izy hoe lanonana kokomsera koa zany. Fa tsy tokony ho toerana voatokana avy eo aloha ny isy anao ty. Raha ny tena normal. Tsy dia tiako loatra ilay diso asongadina be dia ny safidy mihitsy hoe aza asiana table réservé ho azy zany. Aleo aho hipetraka hiaraka amin'olona rehetra. Mafy ianao raha resaka fanetretena ka. Ka tsy diso ny lehibe nametraka anao amin'io andraikitra mankadiro. Aoka izay nitoraka voninkazo fa mafana sotrony. Eny ary. Tandreo manao dispatch eo ka hanahirana. Feno mahavoky aloha ny vavony vao miditra amin'ny mahamamo. Voaray ry tompoko. Allô, inspecteur? Fa izy io azafady. Efa nikatona eto amin'ny Antsirabenao izay zao amin'izao mikasakasa iazo ny sisin-dranomasina aminy mba hiara-vizaka kely. Mademoiselle Tina. Mademoiselle Tina io? Nga tsy tadidy sady ireny feoako Fa nga tsy hoe voiamara indray ny direction anareo e. Izay tiana ihany io inspecteur ny vola ngany tsy sany ena ny tsy matanjaka. Sa mihitsy eny eno izany Mademoiselle Tina e. Sa ve mihevitra fa efa matololo tanteraka aminao ny ekipanao tao aorian'ny nazahoanareo ao babo? Diso nareo raha izany e. Matoa mahasamy antso anao ohatran'izao dia mazava ho azy fa tsy mampetsy-bolo maso anay akory raha izay ianao sy miforongonareo. So dia mba tsy ho zakanao ny fiverenan'izany vavabe ataonao izany ao aoriana kely ao e. Tena ve? Mbola tsy hainao foana hoe izy. Mifantatra loatra dia sasasy maninan-doza loatra izy.
Tsy fantany akory ny mety ho anko n'izany ao aoriana kely eo. Dia mbola betsaka ny tsy fantatrora izany. Tena tsy matahotra na ilavilefiny eo anatrehany fahavalony. Misaotra nampafantatra na dia tsy mahaliana azy. Mbola ifankahiditsika sianao ary minao fa tsy ho ely zany. Izay aloha no azoko ambara inspekteur fa mandany crédit be koa ilay telefoninanao ty a. Tsy maintsy mbola ho azoko eny an-tananao koa iny telefoninako iny mandrasa kely. Miandrenao Akasio. Tena tapaka marina. Raha ihany tika. Viva Radio nanolotra ho anao teo Emeraude. Tantara nosoratany Natiora PFT. Novelomny Faly Christophe Rabearmanana Petra Belona niaraka tamin'ny Iravo Stofaniry. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Vaky Sarano Arvony. Emeraude. Tantara no totosainy maningotra. Renesinao rahampitso ny toiny.